Afacha etni pasteur Ratovelo Roger. Iralaza no atolotra ianao hatrandry Andriamanitra ray zanakary fanahy masinao. Ianao ilay Andriamanitray, tomponay ary mpanjakanay, ary manojika androanay eo anatrehan'ny fandaharam-piainanay, satria fantatra efa manana hevitra iverana anay hatrany ianao, dia hevitra hitondra fiadanana fahatsiloza. Misaotra betsaka ny amin'ny fitahianao anay nandritry ny aliny ary mbona amenao maraina vaovao indray. Maraina izay navaozanay ny fanomponanao sy ny fandoran-tena anao ny asanao. Misaotra Jesosy malala ny amin'izay rehetra fandaharanay, ndraisinao an-tanana, ny amin'izay rehetra tolotra ao anay, satria ao ambadika izany rehetrarehetra izany dia anehoanao anay ny fitiavanao sy ny fahasoavanao. Raina ny andro, menao fahaveloman'izay, kehitriny dia mbola hiteny aminay ianao, hampatsiahy anay ianao fa betsaka ny zavatra tokony tsy ho adinoinay amin'izao lalam-pahavelomanay izao, ary tokony hipanjinanay hatrany ny andro fiainanay eo anatrehanao. Dia ankehitriny ary, hamarino ny vavanao, hamarino ny teninao hitoetra amin'ny tsirairay avy, azahoanay hery vaovao indray amin'izao fanarahana anao izao. Koa dia mitenena Jesosy eo fa vonina iainao anao ny mpanomponao. Alleluia. Amen. Ny mbola faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, ary faly manonona hatrany ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Ny bokin'ny Deutéronomia 7:20, izany indray no vatsim-panahy ho ahy ho asiho anao amin'izao maraina izao. Deutéronomia 7:20. Rehefa hita diovakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Raha manadino an'i Jehovah Andriamanitra mihitsy ianao, ka manaraka izay andriamainka hafa, sady manompo azy, sy miankohaka eo anatrehany, dia milaza aminareo marimarinao fa ringana tokoa ianao. Amen. Vohidy ny valiziko hoy ity lehilahy iray, ary noraisiko ny entan-keriko sy ny poketrako, ary lasa nandray fiarakaretsaka ny tenako. Tena ara-potoana tsara ny fahatongavako teo amin'ny diara, fa tamin'ny fotoana niraisako ny fiaran-dalam-by, dia tsaroako fa adiniko ny tapakilako. Ary dia nikorontana tanteraky ny tontolo andro iny sy ny fotoanako rehetra. Eny, na dia tsy fandahara-potoanan'olona ambony aza ny fotoanako ho ihany ity lehilahy iray. Mety ho azo onerana ihany angamby ilay fanadinoana ny tapakila teo, fa manoloana izany seho iray izany dia mba misy zavatra tia napetraka amintsika mpiainy maraim-baovao ankehitriny, dia ny hoe tsy misy na inona adinonao ve? Tsy adinonao ve fa misy Andriamanitra? Andriamanitra ilay mpanao izao rehetra izao sy izay rehetra eto ambonin'ny tany, ilay tokony ankatoavin'ny olombelona rehetra. Tsy adinonao ve fa Andriamanitra dia mandidy ny olombelona rehetra amin'izao tontolo izao hivepaka, anio dia anio, izany satria mety ho tara loatra raha rapitso. Tsy adinonao ve fa tian'Andriamanitra fatratra izao tontolo izao ka nomeny zanan'ilay tokana, dia Jesosy Kristy, ho famonjena ny olombelona mpanota? Tsy adinonao ve fa ny farany aina dia ny fahafatesana, ary efa afaka izany dia tsy isy fitsarana, dia samy misy eo alohan'ilay amaly ny tsirairay araka ny nataony avy ny olona rehetra. Ny fahafatesana nefa notamboniota, ary isika dia samy efa nanota avokoa. Tsy adinonao ve fa ny filazantsara dia mitantara amintsika toe-javatra telo izay nananganan'i Jesosy ny olona tamin'ny maty. Voalohany tamin'izany, ny angavy an' Jesosy Jairo, mpanapaka ny sinagoga, mba hankany an-trano hamonjy ny zanany efa ho faty.
taloha natokavan Jesosy tany an-trano anefa dia nisy olona nampafantatra azy fa diso aoriana loatra satria efa maty ny zanany vavy. Naneo avetrany fitiavany Jesosy ka niteny hoe aza matahotra mino fotsiny ihany dia ho velona izy. Nakany amin'ilay zazavavy Jesosy avy eo dia namelona azy indray. Indray mandeha ihany koa raha niaraka tamin'ny mpianany sy narahany vahoaka maro Jesosy dia nifanena tamin'ny olona dia andevina ny zanan'ilay tokony ity vehivavy manano tena. Dia honena azy Jesosy ka nanao taminy hoe aza mitomany. Dia natsanga ny velo ilay maty nodidiny ala ka natolony tamin'ny reniny. I Maria sy Marta, mpiravavy sy naman Jesosy dia nampilaza taminy hoe indro marafa marary ilay tianao. Dia Lazarosy izany. Ny andro andro anefa Jesosy vao nakany aminy ary efa voaleva Lazarosy vao tonga tany Jesosy. Ary hoy Lazarosy, hoy Jesosy hoe ry Lazarosy mivoa. Tsy adinao ve ry mpiaino malala fa mbola manana fomba maro Jesosy hitenenana amintsika mba ho velona izay rehetra sehatra maty eo amin'ny fiainantsika. Mbola tsy miova ny fitiavan'i Jesosy na dia efa ny an-danitra ary izy amin'izao fotoana izao ary tsapantsika ao anatin'ny zavatra rehetra mitsanga amintsika na mora na sarotra izany ary teneniny amintsika hatrany hoe matoki. Ary izay ingeny no mahatonga an'i Jesosy ilaza hoe izany teny izany no efa nolazaiko taminareo mba hananareo fiadanana amiko e. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana. Nefa matoki fa izao efa maharesy izao tontolo izao. Matoki, fiteny tompo matetika izany teny izany. Ary ilayntsika raisina matetika ho antsika ihany koa. Tsy adininao hoe fa hoy Jesosy hoe matoki, ny finoanao no efa nahasitrana anao. Ampahirezan'i Jesosy tahaka izany tokoa ny olona izay vesara amin'ny fahotana ka mahatsiaro very ary mahatsapa fa tsy ahita vahaolana amin'izany amin'ny alalan'ny herin'ny tenany. Omeny toko fa ho afaka tanteraka raha mino ny asa-panavotana nataony. Tsy adininao ve ny teny fanomeza tokony mino ny amin'ny fombany azy, matoki fa izao ihany aza matahotra. Foana tsy eo ny aiai sy ny tahotra ary ditantsika indray ny fiadanana satria eo Jesosy. Tsy adininao ve ny matoko ny fandresena, matokia izao efa naresy izao tontolo izao. I Satana izay manohitra antsika, izao tontolo izao izay manodidina antsika, ny fotsika ratsy ato anatintsika, izany rehetra izany dia toe-javatra ahafahantsika maneho ny fandresena izay azontsika tamin'ny aretany ny fijaliany sy ny nahafatesana. Ary masahana ny fiainana manontolo ireo teny fampaherezana telo ireo satria mifamingitra amin'ny lasantsika, ny ankehitrintsika ary ny hoavintsika. Tsy adininao ve ry havana fa mbola miandry anao ao an-danitra ny toeranao raha tena mibebaka tokoa ianao. Fa hoy ny voalazan'ny soratra masina hoe fa hisy fifaliana toy izany any an-danitra amin'ny mpanota iray mibebaka. Fifaliana mihoatra lavitra noho ny amin'ny fianakaviana iray rehefa misy zaza vao tera, na dia kely sy marefo aza ilay zaza, dia mitondra fanantenana amin'ny fianakaviana. Dia toy izany koa hoe rehefa misy olo iray izay teraka indray tamin'ny anatonana an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia fifaliana feno any an-danitra satria mariky ny fandresen'i Jesosy Kristy ilay mpiandry tsara izay mitady ka nahita ny ondry ny very. Tsy misy fandresena lehibe mihoatra ny fandresen'ny mazava ny maizina sy ny fandresen'ny fahamarinana ny fahadisoana sy ny lainga ary ny fandresen'ny fitiavana sy ny fahakala. Ary tsy adininao ve fa
Jesosy Kristy no tsy miova ho maritsy anio ary mandrakizay. Izy ilay mpiandro tsara izay mbola mitady anao, tsy nanolotra ny ainy ho anao hatrany. Moa tsy te hanana ilay fiainam-baovao izay omeny an'izay mino azy va ianao? Ao amin'izany manko no hanananao ny fiadanana ao amin'Andriamanitra. Ameny fonao ny fitiavany ka ho sambatra ianao manaraka azy. Ry havana, farany tsy adinonao ve fa no hoavinao dia miankina tanteraka amin'izay afafina ao amin'izao fotoana izao? Tsarovy ary hava malala amin'ny tompo, fa manomboka aminao ny rahampitso. Fa hoy ny soratra masina hoe, raha mandeha eo mazava isika, tahaka azy eo mazava, dia manana firaisana isika. Ary izay no ilazana hoe manomboka amin'ny tsirairay ny fahavaozana e. Tsy mandahatra ny ampitso isika satria mifandara andehan'ilay mpary irery any, saingy manomana ny ampitso kosa isika satria ny fahaiza mandamina tsara no entinao miady hoy Jesosy. Ry havako isany aza dino omany ny rahampitsonao. Amen. Ivavaka tompoko. Ry Andriamanitra, ray zanakary fanahy masotrinao, tanteraka aminay tokoa ny teninao fa tsy tompony ampitso izay. Nefa koa ianao nefa niteny fa aza matsiaro ny lasa sy ny zavatra taloha, indrao efa nomana zava-baovao ho anareo. Zavatra izay tsy takatry ny sainay, tsy takatry ny eritreritray, kanefa dia apetraka efenao am-pelantananao. Betsaka ny fampatsiahivana tolotra ao anay tokoa teo androany ary mbola tianao hiomana foana izay, hanomana ny hoavinay eo am-pelantananao. Jesosy tsy malalo, ho any amin'iza moa izay raha tsy ho eo aminao ihany, nefa dia mangatakatao Jesosy taka ny ra-panao salama, ampahafantaro izy ny andronay sisa iainanay izay. Ataovy miomana foana izay, mba hafantaranay foana fa raha miala ety izay dia eo am-pelantananao no antom-pisianay. Reo ny vahoakanao, nangilatsofony, nampatsiahivinao fa betsaka ny zavatra tokony tsy ho adinoina Jesosy. Fa mbola omaly tsy miova ary mandrakizay ilay Andriamanitra ivavahanay, ny fitiavan'ilay Andriamanitra ivavahanay, indrindra ny famindraponao. Ampianaro izay Jesosy ahibebaka isan'andro mba hamantana amin'ilay seza efa nomaninao anay, ary andraisanay ny satroboninahitra efa napetraka ao anay tsirairay avy. Amakivaky izao tontolo izao ny tsirairay avy, apetraka efenao am-pelantananao, mba ho tahinao, ho fenonao ny famindraponao, ary indrindra irahanao ny anjelinao hitoby manodidina amin'ny tsirairay. Ka na inona lehanay, na inona atao amin'ny tananay, na inona eritreretinay dia mba ho voninahitsy ny anaranao masina izany. Ka izao tontolo izao izay mahita anay dia atsapa fa manana anao izay satria efa atao anatinay ianao. Ampimany foana nefa n'izay, hiankina aminao lalandava, fa tsy handeha amin'ny herinay, na ny fahaizanay, na ny harenanay. Tompo, miteza mindra voatrany ary miteza melaelo. Efa metraka ny tsirairay eo am-pelantananao hanamarinanao ny tsodranao masina, ka hitahy azy anenao ka hiaro azy. Ampamirapiratra ny tavany aminao an'ie Jesosy ianao ka hiaro any tsirairay aby, ary hamindra foy ka hitenenanao foana hoe aza matahotra izao ombanareo mba ara-pahatonga amin'ny fataperana izao tontolo izao. Dia misaotra Jesosy, misaotra fanahy masonao.